tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tino à Blue Line TV à Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampita ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Teratany vahiny maro amin'izao fotoana izao no mivezivezy eto an-drenivohitra. Teratany vahiny izay azo heverina norom-ponenana eto Madagasikara raha ny loharanom-baovao voaray. Manodidina ny 20 izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny antontanisa. Tsy azo ditsita intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny paitoekarena iray. Antony, tsy mamokatra i Madagasikara fa mampitombo hatrany ny fanafarana entana. Eo ihany koa ny fikorontanana nateraka ny fanontanany vola vaovao. Maro amin'ireo mpampianatra sy mpanabe any amin'ny faritra no tsy mahafantatra ny votoatin'ilay plan sectoriel de l'éducation. Amin'izao fotoana izao, andalam-pandiniana io rafitra vaovao io ny eo anivon'ny syndicat isan-karazany miaraka amin'ny firaisamonim-pirenena. Itokony amin'ny 7 Desambra ho avy izao ireo mpamily taxi eto an-drenivohitra. Mitony atso-jay ataon'ny mpiasan'ny commune manoloana ny fizirizirina momba ny orinasa Omaveta eo amin'ny fitsiriana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, maty voatifitra ho malalatsinainy teo Sana ny filoham-pirenena Yemen teo aloha Ali Abdallah. 420 ora taorian'ny nanapahany ny fifandraisana tamin'ny Houthis. Miantso amin'ny fanovana pejy kosa ny filoham-pirenasa. Arao vetrana ary ny andindininy makasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary hanaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia teratany vahiny maro amin'izao fotoana izao no mivezivezy eto Antananarivo renivohitra. Teratany vahiny izay azo heverina fa norom-ponenana eto Madagasikara raha ny loharanom-baovao voaray manodidina ny 20 izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny antontanisa. Mioramanitra. Araka ny fanarahintsika teto amin'ny fampalalam-baovao Kolo TV FM. Teratany vahiny maro no mianatra teny malagasy sy teny frantsay ao amin'ny CDA Andotapenaka efa ho tapa-bolana mahery izao. Raha ny loharanom-baovao mari-potitra, mpitsomponenana ireo tonga eto Madagasikara ireo. Tsy eto Antananarivo ihany fa efa misy ihany koa any amin'ny renivohim-paritany toy ny ao Sainte-Marie amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 30 izy ireo ary avy any Yemen, Afghanistan, Congo, Burundi, Somalia sy firenena afrikanina maro samihafa. Ho an'ny eto Antananarivo manokana, misy ny fotoana natokan'izy ireo ianarana ny teny malagasy sy ny teny frantsay ao amin'ny CDA Andotapenaka isaky ny alarobia sy sabotsy amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 4 ora hariva. Araka io loharanom-baovao io hatrany, ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy no isan'ny tombotsoa ho azon'ireto mpitsomponenana ireto. Mipetraka araka izany ny fanontaniana ny amin'ny mety vokatry ny fandraisan'ny Madagasikara ireo mpitsomponenana ireo. Miantefany amin'ireo mpitondra fanjakana araka izany ny fanontaniana. Atao ahoana ny fehezan'ireo mpitsomponenana marefo tonga eto Madagasikara raha ny vahoaka malagasy aza no efa marefo. Eo ihany koa ny toe-javatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra fa ny olan'ny fahantrana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Mbola tsy fantatra etsy ankilan'izay ny mety ho fitombony eo antontanisa io atao anatin'ny volana vitsy. Raha ny zava-misy maneran-tany, ny ady misy any Moyen-Orient no isan'ny antony nanery ireo mpitsomponenana ireo hitsoaka ivelan'ny tanànany. Raha ny antontanisa voaray, Sirianina manodidina ny 7 tapitrisa no voatery ny tsomponenana vokatry ny ady nisy tany an-toerana. Ny 4 tapitrisa amin'ireo no efa tafiditra ao amin'ireo firenena akaiky azy toa ny Turquie, Liban, Jordanie sy ny maro hafa. Andrasana indray no mety ho fivoaran'ny ity raharaha ity atoato. Mioramanitra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary hanaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia teratany vahiny maro amin'izao fotoana izao raha ny loharanom-baovao voaray manodidina ny 20 izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny antontanisa. Mioramanitra.
namana Andry Rarsondray miakatra eto amin'ny plateau ny Cool TV amin'ity alina ity amakafaka ny tontolon'ny politika miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny Cool TV fantanina apetrako aminao raikabe 10 andro tsy afaran'ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny ivony anteny mera rotota mbola tsy tonga eny am-pelatanana andreo birao maharitra moa hatramin'izao ny lalàna mifeny fividianana defitsika zao efa mifarany 10 taona 17 sorarivo efa miditra amin'ny taona 18 sorarivo zay fotoanan'ny fividianana izay taonan'ny fividianana marimarina kokoa ahoana zany azo andikanao an'izay any lalana David azo lazaina ao anatin'izany fa hoe misy ny fiaotraotra miaotra ny fitondram-panjakana hiditra ao anatin'izany fametrahana tokoa ny demokrasia zany ny fividianana izany satria raha jerentsika tsara mihitsy dia maro ireo sehatra efa niteny teto amin'ny firenena isan'izany ny eo anivon'ny fiangonana ny antoko politika fiarahamonim-pirenena mikasika amin'ny hoe omeo ampahafantarana ny votoatin'ireo lalàna telo le volavolan-dalàna telo hifehy ny fividianana eto amintsika hatramin'izao tsika miresaka izao tokoa tsy tonga eny anivon'ny birao maharitra ireo anteny mihery rotonta izany volavolan-dalàna izany ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena fa tsika eto Madagasikara ihany toy ny Union africaine ireo parlement européenne zay miteny ihany koa nisy ihany koa ireo masovoa efa niteny hoe ny taona 2024 eto amintsika dia ny fividianana filoham-pirenena ny tokony hoatrehana izany hoe izay rehetra izay dia ahitantsika an'izay hoe miaotra matahotra fividianana avy ny fitondra fanjakana ankehitriny nanaja demokrasia tokoa raha ireo antoko politika teto amintsika hatramin'izay ka hatramin'izao satria dia niandry an'ilay fifandimbiasana mpahefana avy amin'ny alalan'ny fividianana tsy nisy nitarika olona androdana fanjakana teny an-dalambe na iray aza atao anatin'ity fitondrana rajaonarymampianana ity fa niandry amin'ny fitoniana n'ilay hoe fividianana izay endriky ny fifandimbiasana ara-demokratika marina ho tonga ary tokoa le fotoana ka ny tenenao naovana fividianana ilay lalàna ifehy izany aza hatramin'izao tsy fantatra izy no olona afaka hirotsaka izay matsy no ao anatin'ilay volavolan-dalàna ifehy fividianana io izy ireo olom-pirenena afaka nirotsaka amin'ny fividianana io inona ihany koa la ataontsika hoe caution na le vola ao aloha amin'izany sy ny kipitsopitso maro samihafa mikasika izany mbola tsy misy zany ankehitriny mbola tsy avoaka amin'ny fitondram-panjakana zany hatrany ambalohany dia efa hitantsika sotra ny tsy fanajany ity fitondrana ity an'izany hoe tantan-dalàna izany ihany koa ny fampiarana ny demokrasia hatramin'izao ohatra zao azo razainy zany any lalaina David fa mbola tsy najoro na dia taky ny lalam-panorenana aza aiza zao ny haute cour de justice izay hoe hitsara an'ireo mpitondra tompona andraikitra ambony amin'izay fahatotsona mety nataony aiza ny ACTDED hatramin'izao aiza le fampiarana le pacte de responsabilité zay didina voakan'ny haute ACC fitsarana avy momba lalam-panorenana aiza ny fametrahana ny toeran'ny mpanohitra zay voalaza mazava ao anatin'ny lalam-panorenana tsy nisy mitanterahanyity fitondrana ity zany ireo rafitra ireo anefa zay lazayntsika teo fametrahan'ny mpanohatra azafady eny anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny toerana misy azy zay lazain'ilay lalam-panorenana no fametrahana ny haute cour de justice no fametrahana ny rafitra ACTDED izany rehetra zany dia maneho fa dia hoe fanjakana tantan-dalàna sy demokratika no misy raha mipetraka ireo rafitra ireo midika ho tsy fahazakana demokrasia sy fanjakana tantan-dalàna izany ny tsy fametrahana mpitondra ireo rafitra rehetra ireo inona ary zany ny feany azo ambara ny feany azo ambara dia hoe matoa tsy misy ny fampiarana ny tantan-dalàna sy ny demokrasia zay fampiarana ny tantan-dalàna zay no endriky ny demokrasia antony tenenako an'izay mantsy anao ohatra ray farany any lalaina David tany Frantsa raha hitantsika teo raha nisy ny lalàna momba ny asa ka tsy napety ireo olom-pirenena frantsay nidina an-dalambe izy nanohatra izany eto amintsika hatramin'izao ora hitenenantsika izao tsy fantatra ny votoatin'ilay fifidianana izay sy ny fifandimbiasa-pahefana ara-demokratika eto amintsika
tsy fantatry ny olo-pirenena hoe inona ny votoatana ny feny dia tsotra matahotra fifidianana ny mpitondra matahotra amin'ny vahoaka satria efa tsapany fa efa miala aminy tanteraka ny fatokisan'ny vahoaka azy amin'izao fotoana izao. Isaoranao namana André Rarson na me fanazavana mahakasika ny volavolan-dalàna izay atahoran'ny fanjakana avoaka iny ankasitrany ianao. Mankasitraka. Ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia tsy azo dia tsy hita intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny Paiteo Karena iray Antony. Tsy mamokatra i Madagasikara fa mampitombo hatrany ny fanafarana entana fa eo ihany koa ny fikorotanana nateraky ny fanotana vola vaovao. Fanadiny Michel Aranarzoana. PPN, vary, akanjo sy ireo entana madinika maro isan-karazany saika tsy misy niakatra ny vidin'entana rehetra na io fampiasa amin'ny andavanandro na ihany koa entana hafa. Antony maro mahatonga izany raha ny fanazavan'ny Paiteo Karena iray nanaovana fanadihadiana saingy isany misongadina amin'izany tsy fisian'ny fanaraha-maso sy ny tsy famokarana misy eto amintsika teo ihany koa ny fanotana ny vola vaovao izay niteraka tepoka maromaro teo amin'ny sehatry ny toe-karena raha ny fanazavana hatrany. Ny antony dia satria tsy mamokatra izany tsika malagasy zany tsy mamokatra ka manafatra an'izay vokatra rehetrarehetra ampiasaintsika izay mamaly ny filantsika amin'ny ankapobeny. Izay zavatra izay no anisan'ny antony mivantana mahatonga ny inflation. Ny antony faharoa ihany koa dia ny rahantsika nahita fa reny fanovana ireo volantsika ireo zany dia misy fiantraikany ankolaka ihany koa amin'ny mety fanampiny amin'izay fiakarana misy ireo vidim-piainana tokony ho ataontsika tsinotsinona fa misy zany ny mpanararoatra koa. Amin'ny ankapobeny mbola déficitaire ny mizanam-barotra eto Madagasikara na ny balance commerciale eto Madagasikara noho ny fahabetsahan'ny fanafarana noho ny fanondranana entana. Maromaro anefa ny vahaolana tokony hapetraky ny fanjakana raha toka te hifehy ny fiakaran'ny vidim-piainana ny mpitondra vahaolana lavitrezaka fa tsy vonjy tavanandro raha ny fanazavana. Ny vahaolana foezaka indrindra dia tokony apetraky ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany na ny miankina io na tsy miankina amin'ny fanjakana ny fanaraha-maso na ilay hoe contrôle ny vidin'entana contrôle ihany koa an'ireo stock na entana. Ny ivoezaka kosa dia tohizana kanefa ahena tsikelikely araka izay azo atao ny fanafarana zany an'ireo entana tena ilaina amin'ny ankapobeny. Ny antony dia satria mampihena fotsiny satria tsika tsy mamokatra araka ny voalaza teo dia na hoela na hoaingana ho lany zany ny réserve de devise tsika ka hiteraka olana ekonomika fanafaranentana ireny zany dia ny fampihenana azy moa dia tsy inona fa ny fampiasana sy ny fanomezana eo amin'ny tsena araka izay azo atao an'ireo karazana entana le ataon'ny économiste hoe produit substituable zany. Raha ny fantatra nidina teny amin'ny tsena Anosibe ny Prime Ministre Marianne io nijery ny vidin'entana eny an-tsena mampametra-panontaniana ihany ny hoe nahoana no efa miakatra ny vidin'entana vao midina ny fotony ireo tompon'andraikitra hatreto raha ny antotanisa manodidina ny 700 ny tany fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao hatreto tsy voatanana ny fifehezana izany eto amintsika. Anaraka dokavarotra azy aloha isika alohan'ny anarahantsika ny fanahinina mety ho fanaovana ny fitondram-panjakana privatisation ny orinasa mpanjakana Jirama avy eo amin'ny syndicat-ny mpiasa avy eo amin'ny SEMAMON manao izay fanambarana izay ijery ihany koa isika ireo olana tsena eny Vatoeny eo amin'ny varotra sy ireo polisy communale ho resantsika io ihany koa avy eo ny Ralichel Elix io izay karakarain'ny azatana. Rehefa avy avy. Messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix.
La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana ho antsika sofera tena leo mba mena toerana voatokana foana ny mpivoka isan'ny olona rehefa na taxi be miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampianany jambo manaja tompoko mba raisikely ty olona manana fahasembanana ra-tsainy ity sofera aloha fa zahirana izy a ndao ifanampy ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana ny poliomélite na ny polio dia tena arety mandoza tokoa ary tena mitarika fahafatesana re ohatra sava vita vaksiny anareo io koa ne miteraka klema zazotragnana mihitsy kio ny zaza raisa vita vaksiny polio ane dia mety hamindra amina zaza roany zato magnodidiny azy so ihany aloha azo ny vady aman-janaka fa nahavita vaksiny izaho damama dia efa vita vaksiny polio ary karaha zany koa reo zanako reo matanjaka tsara zahay ary manana sofla rehefa miakatra sur scène na mihira io na mandihy zany ny fanaovam-vaksiny ny zaza ihany no miaro amin'ny aretina polio tadidio zany a fa atao vaksiny zaza rehefa tenareo voany polio sy hamindra amin'ny olona hafa atao vaksiny ny zaza e etika fanamafisana ny andro ny vaksiny na favy polio ny fahaenina 7 décembre 2017. La vache qui rit, elle est si délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Elle contient du calcium et des vitamines pour apporter de l'énergie aux petits et aux grands. La vache qui rit pour des journées pleines de vie. Safady kia tsy maninona kia ina nilandry atsoty tia tsy misy zavatra mety amindry. Le Titan, le smartphone 4G avec son écran ultra résistant pour seulement 299 000 ariary. Lehibe tsy mety vaky tefanteny andria mety amindry io. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Oltia, taliana tia. Misy dia sany memlay be foana. Nenantonami. Manay a, manaraka telo na velation passion de sie. Tsy menay mijery documentaire-pe Talana koa mijery foot. Tetely sambisa. Sam Blue Line TV daholo eny izany ny tele anareo trano e. Miaraka amin'ny bouquet magique ao amin'ny Blue Line TV, misafidiana option anankiroa izay tianao. Documentaire, telenovelas, film, dessin animé na sport amin'ny vidiny 3 alariary. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Ialana tsiny moa tamin'ny fahatapahana kely teo iny hotoizatsika ary ny vavao manainy anaovan'ny fitondram-panjakana privatisation ny orinasam-panjakana Jirama ny syndicat-ny mpiasa SEM betsaka ny teboka tsy mazava amin'ny lafin'ny fitatana raharaha ny fanazavana azo fanediny miantarandriana Nanisy aza ny fanambarany tompona ndraiky mpanjakana fa tsy izy ny fanomezana ny tsy miankina ny orinasa mpanjakana Jirama. Manay ny syndicat ny mpiasa ny sy ny privatisation amin'ny endriny hafa toa ny fanomezana vahana ny vahiny eo amin'ny fitantanana ity orinasa mpanjakana ity.
betsaka ihany koa no tsy mazava amin'ny tiraraha ty izy ireo. Fa le misy zavatra mifamaofobetsaka zany zay tokony ifampiresahana, misy tsy mazava tsy resaka fa tsy le lalàna vaovao mikasika ny jiro zay le nouvelle code de l'électricité tsy mbola nanana dika zany zay inona voasoratra mazava ao sy ny zavatra voalaza ao anatiny. Dia izay no mampanahinay ny fameno zany ireo norinasa sy ny mpiasa rehefa mazava hoe eo foana le jirama araka voalaza roapolo taona aoriana eo ihany zany le mpiara-miasa. Zay zany ny zavatra angatanay sy tokony anananay antoka zany ny fisian'izay. Nanao fanambarana izy ireo androany fa hisy ny fanaraha-maso amin'ny fanatanterahana ny teboka 5 nampifanolana tamin'ny tantana, isan'izany ny mikasika ny famokarana, fitaterana sy ny famatsiana rano. Ngoavana indrindra tao amin'ny teboka 5 io ilay concession any rano, le zava-dehibe zany namezana ny 10 taona. Dia araka ny teneninay fisaorana fa na izany ara misy voalaza hoe hanara-maso, misy teboka 4 zany tsy maintsy hanara-maso zay fanatanterahana an'ireny satria famenao anatiny foana concession any rano zao orinasa misy teboka amin'ireo koa mahakasika mpiara-miasa amin'ny maha olombelona zany dia zay le fanaraha-maso lazainay io. Raha ny zava-misy lazaina fa tsy mbola miaro ny orinasa mpanjakany ity, ireo orinasa vahiny mpamokatra herinaratra nefa mifanisika ny ampiasa ny volany aty Madagasikara. Mazava ve zany fa misy ny lesoko eo amin'ny fitantanana ity orinasa mpanjakany ity. Saika ahitana tsy fanarahan-dalàna mahakasika ny sy fananana avokoa ny sehatra rehetra misy eto Madagasikara vitsy nefa mitondra fitarainana eo anivon'ny rafitra misahana izany noho ny tsy fahafantarana. Miantarandriana avotra. Mahazo vahana eto Madagasikara ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny feno fifaninanana. Sehatra maro amin'ny tontolon'ny fandraharahana saika ahitana endrika tsy fanarahan-dalàna io avokoa raha ny fanazavana. Isan'izany ny varotra fanorenana orinasa, fitaterana, fanafarana na fandefasana entana. Vitsy anefa no mandefa fitarainana eny amin'ny rafitra ara-dalàna misahana ny ady amin'ny fifaninanana. Ataoko hoe misy ny tranga raha ny tena marina fa ny mpitondra fitarainana no ataoko hoe tsy mbola misy. Fa mitaraina zany misy mitaraina entsika angamba isan'andro tsika mba heny foana hoe misy ny concurrence déloyale izay ataon'ireo amin'ny sehatra tsy miankina zany tsy mitsahatra zany zareo mitaraina an'izay foana fa sainga eto amin'le hoe fitondrana an'le fitarainana hoe ity tokoa misy tranga ka hoentina any amin'le autorité de la concurrence zany mba autorité-na le izy izay tsy mbola ampy hatreto aloha mbola vitsy dia vitsy le izy. Fanararao tapahefana fifehezan'olo tokana na olombitsy tsenam-barotra iray, fandavana fivarotana, fitehirizana vokatra no isan'ny endrika isehony fandikana lalàna mifeny fifaninanana. Ho aneto Madagasikara tato anatin'ny taona maro ny famehezan'olo tokana na olombitsy tsenam-barotra iray no tena nahazo vahana. Olana ho an'ny mpandraharany tsy fahafantarana ny rafitra misy. Azo heverina hoe tsy mbola fahafantarana zareo an'le procédure zany no afaka tenenina. Moa koa moa zany mety hoe toe-tsaina ihany koa satria raha heverintsika zany hoe mety tsy tia fampitory zany mpandraharaha malagasy dia aleon'zareo zany mety hoe alamindamina amin'ny fomba tsotra le izy kanefa ne miteraka favoazana ho azy nefa izy rehefa avy eo dia mitaraina izy ka zay zany mahatonga hoe alao zany ampifanantonina ao amin'atiny latabatra boribory ny rehetrarehetra dia ireo zany ny miara-midinika eo amin'ny latabatra boribory hoe inona tokoa ny vahaolana hoentina zany mba ahafahana mamaha an'ity resaka fandikan-dalàna momba ny fifaninanana ity. Ny lalàna laharana 5 tsipika 4 no misahana ny fifaninanana eto Madagasikara taty amin'ny taona 5 no sy ny rafitra samihafa ampiarana azy. Ny tsenam-barotra ny menaka, volamena no ahitana ny figejjan'olombitsy sy lalam-barotra indrindra eto amintsika raha ny fanazavana trany. Manome vahan'izany ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana noho ny tsy famelana ireo mpandraharaha hafa hanao ny asa fandrarahana araka ny tokony ho izy. Ankoatra ny resaka fifaninanana, miteraka lesoko eo amin'ny sehatra maro ihany koa ny fanararao tapahefana sy ny fanomezana vahan'olombitsy amin'ny sehatra iray. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia maro amin'ireo mpampianatra sy mpanabe any amin'ny faritra no tsy mahafantatra ny votoantin'ilay plan sectoriel de l'éducation amin'izao fotoana izao andalam-pandinian'io rafitra vaovao io ny eo anivon'ny syndicat isan-karazany miaraka amin'ireo firaisamon'ny pirenena. Mioramanitra.
Ny fanovanany tety androm-pampianarana sy ny vanim-potoana natokana ialana sasatra no efa nanomboana ny fampiarana ny tetim-pivoarana ho amin'ny fanabeazana na ny PSE tamin'ny titom-pianarana 7-20 ity. Tetim-pivoarana izay mitaky fanovana rafitra sy fomba fampianarana eny anivon'ireo sekoly. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo syndikan'ny mpampianatra tany amin'ny faritra nefa mpampianatra sy mpanabe maro no mbola tsy malala ny tena votoatin'izany noho ny tsy fahampian'ny fampahafantarana raha ny fanazavana. Tamin'ny volana septembre izay nanao ny herinandro-paritra ny mpanabe izany hoe semaine régionale des enseignants tany amin'ny faritra Sofia sisko fito zany no niarany ona teo anivon'ny renivohim-paritra tao Antsoy dia ny akamaroany zany dia tena mbola tsy mahalala n'le hoe inona ny voarakitra ao anatin'io plan sectoriel de l'éducation io. Izy raha teo moa mafonja efa ny 300 pejy dia mbola ezaka zany no ampahafantarana an'io. Tsy ahitam-boka ny fampiarana io tetim-pivoarana io raha toka ireo mpampianatra tompon'andraikitra voalohany aza tsy mahafantatra izay votoatiny. Manana ny andraikiny ihany koa manoloana izany ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Manao tao foana raha ohatra ka hoe tsy fantatra hoe inona ny ao anatin'io plan sectoriel io. Dia eo zany no fampijery tsy hoe manao sakasy voalavo koa ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena fa tsy maintsy kosa mijery ny fiarahamonim-pirenena hoe azo ampiarina tsara ve zaka ny toe-tsain'ny malagasy tsara ve ny zavatra ny rafetinao. Raha toka tsy mifanaka le izy ao anatin'ity forum ity zao tsika dia efa mety mahita vahaolana azo aroso. Singa goavana eo amin'ny fiainanan-tsirairay sy ny firenena iray ny fanabeazana amola volana olombanona afaka ampandroso ny faritra sy ny firenena. Raha ny fantatra sekoly tsy miankina maro no tsy mbola miroso amin'ny fampiarana ny PSE io. Hatreto ireo firaisamonim-pirenena no manao ny ezaka rehetra hatongavana amin'izay fampahafantarana izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hitokona amin'ny 7 desambra ho avy izao ireo mpamily taxi eto an-drenivohitra toy ny antsonjay ataon'ny mpiasan'ny commune manoloana ny ziriziriny momba ny orinasa ao mavety amin'ny fitsiriana narindranindriany manana. Tontolo ny fitaterana ny alakamisy ho avy izao hiditra amin'ny hetsika fanarana fanotelony ny mpamily fiarakaretsaka mivondrona ao amin'ny FTAR anatanteraka fitokoana faobe ireo mpamily fiarakaretsaka manoloana ny antsonjay izay tsy mitsaha mitomba ataon'ny commune Antananarivo renivohitra. Mitohy hatrany ny tolona ataon'ireo mpamily fiarakaretsaka eo amin'ny fikasan'ny commune Antananarivo renivohitra apitra ny Omavety. Rofo zao tamin'ny zavatra rehetra izay misy amin'izao fotoana izao tamin'ny tanàna Antananarivo fa tena misy ny ataontsika hoe fitadiavam-bola tafahoatra ataon'ireo mpitantana amin'ny commune ankehitriny. Voreanay voamaly dia izahay taxi irery nefa ran'ilay izy ary mbola namoahana gazety izahay namoahana gazety taxi mba entina ambabona ny fon'ny taxi zany hoe tongava ihany eny mankany amin'ny Omavety fa tsisy atahorana io. Zao raha ka ohatra fotsiny tsika ireny lazaina fa hoe tsisy atahorana na momba ny eny petite vitesse ny raha tsika na eny zany vao tamin'ny herinandro mahita tsika lohatenina gazety anankiray milaza fa hoe ay efa namidika ilay toerana. Zavatra ohatran'izany zany zavatra mampiayanay taxi ka mahatonga anay tsy anaiky intsony amin'izao antsonjay ataon'ny commune izao. Tsy mbola nahitana vahaolana hatreto ny olana ny mpamily fiarakaretsaka sy ny commune Antananarivo renivohitra nateo aza ny fanelanelana nataon'ny ministera ny fitaterana. Naharitra 3 volana ity disadisa eo amin'ny lafiny fitaterana ity raha efa nandefitra ny volana oktobra lasa teo ireo mpikambana ao amin'ny UCTU. Raha tsy hivina sehatra maro no niara-ny fanaparam-pahefana sy ny tsindry azo lena ataon'ny commune tahaka n'ireo mpivarotra tetsy amin'ny esplanade Analakely sy petite vitesse. Nampiasa hery ireo polisy communal nandritry ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana atao Ivato. Efa nisy ny fampahafantarana melo hoy ny ben'ny tanàna mandahy izany ireo mpivarotra. Io nasaina. Mpivarotra manodidina ny 50 no nesorana tamin'ny moron-dalana fivarotan'izy ireo tao amin'ny commune Ivato ny herinandro lasa teo. Nandritra izany, nisy ny fampiasa-kery ataon'ireo polisy communaly nanala azy ireo hoy ireo mpivarotra ary tsy nisy ny fampandrenesana mialoha. Tsisy fiomanana le izy fa tonga dia hoe aiza ny tianao ny varotra hiala eto sa monjery fa rehefa tsy hiala eto anao monjery dia tonga dia sareto no manala ny etanao sareto fanariana zordira ry no manala ny etanao eto. Izay amin'ny devant iny ihany no
nalana fa ny akoatra ny ary amin'ny trottoir andrefana ary nefa tsy nalana iry amin'ny devant ary amin'ny devant secondaire koa tsy nalana nefa raha ny tena izy tokony rehefa hoe anala olona zay no dia samy alana daholo ny ray manontolo zay ny tokony ho izy zany sady tsisy fampiomanana le zavatra nataony zareo tonga dia tampoka be zany no tena marina mitsipaka tanteraka izany ny ben'ny tanàna ny Vato Randriana ary Sopenjy efa nisy ny fampahafantarana mialoha natao tamin'ireo mpivarotra raha ny fanazavany ary efa nisy ihany koa ny fepetra noraisina tamin'ireo mpiasan'ny commune nanapatra fahefana dia nampidirina aty anatin'ny tsena avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana izany hoe ireo olona izay nivarotra teny ambony zordira dia nomena toerana tato anatiny satria misy tsena izay ahafahan'ny olona mivarotra dia nivadika izy ireo nisy tamin'ny sasany moa mbola tafajanona tany ivelany ary ireo no noezahana nampidirina taty anaty zay olona miteny hoe mety tsy naheno mety tsy teo izy tamin'ny fampilazana hoe ifindra amin'izay tsika satria fotaka ane ny ainana ary amin'ny arabe tsy emotra amin'ny fanesoran'ireo mpivarotra izay manelingelina ny fifamoivoizan'ny fiara sy ny mpandeha tongotra ny eo anivon'ny commune raha ny fanazavana hatrany no laviny teo anivon'ny commune ihany koa ny fangatan'ireo mpivarotra ny amin'ny amelana azy ireo hivarotra amoron-dalana hatramin'ny fiafaran'ny taona vola mitetina 2.3 tapitrisa euro ny vatsinin'ny vondrona Europiana sy ny UNICEF anatsarana ny fomba fiasa sy anoanana ireo CSB amin'ny faritra sivy eto Madagasikara. Iray amin'ireo nahazo izany distriktan'ny Morambe faritra atsimo andrefana Fezora Faly. Isan'ireo areti-pitranga any amin'ny distriktan'ny Morambe faritra atsimo andrefana ny aretina Tazomoka mahatratra zato mahery ireo ankizy latsaky ny teram-ben'ny 10 taona voany amin'ny fotoana mamparitaka ity valana aretina ity raha ny fanazavan'ny mpitsabo ao amin'ny CSB any an-toerana. Rehefa tena be zay mahatratra any amin'ny 120 par semaine janvier février mars zay tena période ny Tazomoka mahafaty. Dia fa mataotra zany izy ireo dia mampiasa TDR zay dia raha positif dia mampiasa ny fanafodiny fanaraka aminy. Vitsy amin'ireo mponina ny ambanivohitry ny distrikany manatina tobim-pahasalamana raha ny nambaran'ireo mponina orana ho azy ireo ihany koa ny enti-manana. Ambanivohitry moa lafa tsy afaky mandeha an-dapitaly manao ravin-kazo. Militsy an-dapitaly ao ma resaky drala. Ka lafa tsy misy drala tokony sahazan'igny fanafody igny le satria ambanivohitsy tsy ampy fiveloma ka manahirana andreo miakatsy atoy. Sakafo saboana zany ohatsotsy hoe olona mandeha amin'ny dokotera raha dia lafa tsy manambola raha dia poly-maina avao tsy voatsabo ny zanakay. Manoloana izany antom-pisian'ny tetikasa Pasoba Santé ny programme d'appui aux services sociaux de base izay vatsian'ny vondrona Europiana sy ny UNICEF vola 2.3 tapitrisa euro ny fanamafisana ny fanentanana sy ny fanomezana tombony ho an'ireo marary. Raha nataoko hoe kelikely ny consultation anay ny marary mandeha an-dokitaly dia hatramin'isy ny Pasoba zay dia niakatra zany ni taux de fréquentation ni CSP2. Pendant la phase de transition pour essayer d'atténuer le problème les conséquences de la crise. Tanjony mitetikasa Pasoba ny anenana ny voka-dratsy nateraky ny crise politique teto Madagasikara indrindra ny fisian'ireo CSP ny katony. Vokatry ny Pasoba, 770 ny CSP nisokatra tao anatin'ny 5 taona nisy ny fampiofanana mpitsabo sy ireo taleparitra ny fahasalamana ary ny fampidirana mpiasan'ny fahasalamana. Des directeurs régional santé arrivé à notre niveau. Efa nisy ny dingana vita miara-miasa amin'ny fanjakana sy ny mpiara-mombonantoka isika na hitsahatra aza ny tetikasa hiala amin'ireo faritra sivy ireo amin'ny volana janoary. Mila manome tokony vahoaka ny tompon'andraikitra fa manana na dia ny bitika ihany aza izay tokony omena azy amin'ny lafiny fitsaboana hitazomana ny ezaka efa vita. Ezaka goavana no ilaina mpanantonana tobim-pahasalamana ny vahoaka indrindra ireo olona ny amin'ny faritra lavitra andrina miankina amin'ny mpamatsy volany toy ny tetikasa ho kosa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Mbola tsy fantatra aloha satria io arakaraka ny volany Union Européenne io fantaratra tsara fa resana fahasalamana zao ny Union Européenne dia somary ena be mihitsy na mba teneny hoe tsy dia tena antsony Union Européenne rehefa 60% ny volan'ny budget ministère fahasalamana dia ny resaka fahasalamana dia avy amin'ny mpamatsy ny partenaire technique et financier ny rarina zany dia mitongla izy mbola jerevany ao moa fa mino zay fa ny Union Européenne mbola afaka manohy
ankoatra izay olana ho an'ireo CSB any amin'ny faritra Tsimandrefana sy ny distrikan'ny Morombe hatreto ny tsy fampin'ny mpitsabo sy ny tompon'andraikitra hoarina amin'ny isan'ireo mponina. Amin'ny ankapobeny olona 3 na 4 no miandraikitra ny hopitaly, iray amin'ireo ny mpitsabo. Ho an'ny CSB andavadoka ohatra rasazy iray no miandraikitra ny toerana izay mikatona raha misy tsy maheo azy. Tanterahana tany Morombe ny 30 novambra sy ny 2 desambra teo raha tsy ahivina ny fivoriana fahasivy nataon'ny komity mpitarika ny tetikasa Pasoba Santé, tetikasa izay nanomboka ny taona 2024 ary farana amin'ny 10 volana desambra 2024 ity. Hototosaina ny fahadimambefolo, 17 desambra ho avy izao ny Ralichel Elix izay karakarain'ny azatana andeha amin'ny fahaenina amin'ny fiadinan'ny championnat de Madagascar 17 sy 2 arivo fanandina. Hototosaina ny fahadimambefolo, ny fahaenambefolo ary ny 17 desambra ho avy izao ny fifaninana manamoro fiarakodia izay karakarain'ny azatana andehan'ny fahaenina amin'ny fiadinana ny championnat de Madagascar 2017. Ity fifaninana ity dia voatery tsy maintsy nahevitra noho ny firongatry ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Manazava ny fiovana misy eo amin'ny lalana ny tompon'andraikitra teknika. Le fiovana zany raha ohatra ka raisina amin'ny grille horaire efa teo aloha raha ohatra ka hoe le tamin'ny octobre tamin'iny nisy tsefa dia le tsefa zany nifoanana satria rehefa nijerena le lalana tany misy lalana tena simba be misy izy tratran'le orana dia iny zany najanona le tsefa raha teo aloha zany tokony nisy tsefa indroa fa le tsefa anankiroa zany najanona dia nisoloina an'le mampitombosoa indroa. Le mampitombosoa zany le anjevao zany hoe manao bokiny zay ny miova ny ary amin'ny atsinanana. Ny aty andrefana moa zany dia tena niraisina le lalan'ny rime teo daholo mihitsiny zay tamin'ny initial le tokony atao tamin'ny octobre izy tsy nisy an'iny aty andrefana iny mihitsy fa niraisina zany izy satria hita le lalana fa tsara jerena ankoly izy mifanaraka tsara amin'le hoe tour de tana. Nanararaotra nanome fanazavana momba ny olana manoloana ny vokatra tamin'ny rallye international de Madagascar farany teo ny filohan'ny fédération sport auto malagasy. Amin'ny maha-olombelona antsika, amin'ny mahafalifaly atsika dia ohatran'ny miainga aloha foana ny fety. Izay ny zavatra angatahako amin'ny concurrent rehetra hoe aloha hivoaka tanteraka aloha ny résultat izay tsika avy ny fety. Iverena piany le niteneniko teo hoe raha ohatra ka tsy nisy an'izay mety ny lamindamina ihany ny sainy tsirairay nametraka n'le réclamation sy ny appel fa niakatra loatra ngambo tsy zaka le zavatra nysotroana dia le asa nihitatra be le izy nefa tsy tokony ho hitatra satria efa voasoratra mazava ao anatin'ny règlement manahoana amin'ny procédure eo anatria ny résultat avoakan'ny commissaire sportif. Ny zoma fa 12 desambra ho avy izao amin'ny 5:00 no hifarana ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry andray anjara amin'ity fifaninana manamoro fiarakodia izay karakarain'ny azatana ity. Ny Kolo TV FM dia isan'ireo mpiara-miasa amin'ny azatana amin'ny famitana aminao ny fizotran'ny fifaninanana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia maty voatifitra omaly alantsinainy ny filoha-pirenena Yemen teo aloha Ali Abdallah 17 ora taorianany nanapahany fifandraisana tamin'ireo Houthis. Fanadina ao sariny France 24. Ali Abdallah Saleh a été tué au cœur de la capitale Sanaa. Nodimandry teo amin'ny 17 taona ny omaly alatsinainy ny filoha-pirenena Yemenita teo aloha Ali Abdallah Saleh. 17 ora taorian'ny nanambarany fa hisitaka amin'ireo mpikomy Houthi ny tenany maty voatifitra tao Sanaa izy ary nitatitra ireo mpikambana ao amin'ny antoko tariny Congrès Populaire Général na ny CPG. Tifitra rokety no nanajanona ny fiaran'ny fony vy nitondra ity filoha-pirenena teo aloha ity izay niteraka ny fahafatesany sy ny sekretera jenerala ny CPG. Nisy ihany koa ny sarina paritaka ireo mpikomy tamin'ny tambazotra sosialy nitondra fanazavana
fa ny fanapahany ity filoham-pirenena teo aloha ity ny fifandraisany tamin'ireo pikomshit outi izay efa nahatra telo taona no nitarika ny famonoana izy ireo azy. Hatramin'ny farany volana novambra lasa teo, raikitra ny fifandonana eo amin'ireo pomba ity filoha nodimande ity sy ireo outi ao an-drenivohitra Sana kiondalana ahina anamafy ny ady anatiny ao Yemen izay efa nanomboka tamin'ny nialany ity filoha ity teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024 ny fahafatesan'ny Ali Abdallah Saleh. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao songatana tamin'ity alina ity. Teratany vahiny maro amin'izao fotoana izao mivezivezy eto Antananarivo renivohitra teratany vahiny izay azo heverina fa anorim-ponenana eto Madagasikara raha ny loharanom-baovao voaray manodidina ny 20 izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny antotanisa. Tsy azo tsy hita intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny paite-karena iray. Antony tsy mamokatra i Madagasikara fa mampitombo hatrany ny fanafarana entana fa eo ihany koa ny fikorontanana nateraky ny fanotana vola vaovao ary farany moa dia hitokony amin'ny fafitony volana desambra ho avy izao ireo mpamily taxi eto an-drenivohitra. Mitony atsonjay ataon'ny mpiasan'ny commune manoloana ny fizirizirina momba ny orinasa Omavet. Ty izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino en Blue Line TV Ni vaovao dia rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.